Faly miarabantsika rehetra indray tratra ty anio ity andro fahavalo isika amin'ity androany ity izay mitondra ny lohateny hoe omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Lohevitra manokana ary lohevitra dehibe izany andeha hivavaka isika mialoha indrindra ny hamakafakana izany lohevitra izany. Manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitro, mangataka ny famindram-po sy ny fiantrana, ny famelan-keloka avy aminao zahay, raha miantso ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao. Irina indrindra mba ho lehilahy sy vehivavy ho velaheloko izahay, ary andray fitahiana kosa ny amin'ny teninao izay ho renesina eto ankehitriny. Meteza raha fanahy masonao amin'ny teny mpanomponao izay anambara, ary amonto kosa ny foamam-panahy izay mpiaino mba ho mpiaino-pakatoa ny teny izay ambara eto anio. Tompo malalo, hatreo amin'ny fahafenony ary izao fotoana izao, ary miteneny ianao fa vonona ianao zahay. Naran'i Kristy, amen. Araka ny nambara teo ry rahalahy anabavy malala isany izay manaraka izao folo androm-bavaka Fiaraha-mivavaka izao dia andro fahavalo sahady isika. Mazava ny lohateny izay efa nambara teo hoe omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Ny andininy fototra izay iarahantsika ao anatin'izany dia ao amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahasivy sy ny fahafolo. Galatiana toko fahaenina andininy fahasivy sy ny fahafolo. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika, koa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Ry rahalahy sy anabavy malala isany lohahevitra dehibe zany hifantoka ny amin'ny hoe fanaovan-tsoa, izay fomba fiaina izay irina ambolena eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao izany. Andeha ho jerevantsika ny hoe Andriamanitra dia hanome izay rehetra ilaitsika. Andriamanitra dia hanome izay rehetra ilaitsika. Ray mandeha dia nanambara ny mpanoratra fa rehefa avy nandray vola izy dia nanokana tamin'ireo vola izay azony ny ampahafolony izany. Dia avy eo nangalany ampahany kelikely kokoa tamin'izany vola izany hanoanana ny asa fitoriana ny filazantsara sy ho fanampiana ny mahantra. Dia avy eo nalohany daholo ny faktora izay tokony ho aloha, ary tsy adino tao anatin'izany dia ny amin'ny saram-pianaran'ireo zanany zany. Ny ambiny tao anatin'izay moa zany dia natokana ho amin'ny sakafo sy ireo kojakoja maro samihafa mety ilaina tao an-tokantrano. Dia rehefa vita izay fanokanana rehetra izay dia nandray ny fiara ilay ray mpianakaviana dia lasa izy nandoa ny saram-pianaran'ny zanany. Avy be ny orana tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny lalana makany amin'ny sekoly izay ianaran'ny zanany dia nahita ramatoa anankiray toa ny lavonjy ity ray mpianakaviana ity. Nijanona izy rehefa nahita an'izany ary rehefa nandinika kelikely izy dia toa nahita fa ity ramatoa izay hitany toa manana olana ity izay mitomany mihitsy aza dia tsarony kay fa ilay vao nataony batisa andro vitsivitsy volana vitsivitsy lasa izay. Dia avy hatrany izy dia nanontany an'ilay ramatoa nanao hoe fa misy inona kay? Dia no tanterahan'ilay ramatoa, tantarainy ity ramatoa any ngapastora ny zavatra tranga teo amin'ny fiainany. Voaroka tamin'ny asany izy tsy izy rery ihany fa namany vitsivitsy ihany koa. Dia vokatr'izay dia lasa tsy voaloha ny jiro ary ny anisan'ny zavatra lehibe dia voaroka tamin'ny trano izay nipetrahany izy sy ny zanany amin'ny rahalahy zany, zanany anankiroa.
dia rehefa hitangam-pastora fa zay ny olana dia zao avy hatrany izy dia nanapa-kevitra ny hitondra n'ilay ramatoa tany amin'ny toerana zay ahafahana mividy sakafo. Dia nividy sakafo ray arona izy ho an'ity ramatoa ity. Ary tsy vitan'izay fa avy hatrany ihany koa izy dia niantso n'ilay tompontrano izay nipetrahan'ity ramatoa ity. Dia nifampiresaka tamin'ny tompontrano izy tao anatin'ny minitra maromaro dia rehefa avy eo dia nalohany ny ampahany tamin'izany hofantrano izany ary ilay tompontrano kosa dia namototra ny ambiny izany hofantrano izany ka dia afaka niverina tao amin'ilay trano indray ilay ramatoa avy eo sy ny zanany. Rehefa izay ny zavatra niseho dia nanantona ny komitin'ny fiangonana ngam-pastora dia nanazava ny toe-java-misy dia niezaka ireo komitin'ny fiangonana nandoa ny fakturan-jiro n'izao anabavy izao. Dia ozy izy hoe zao ozy izy ngam-pastora zany tamin'ilay ramatoa, rehefa milamina ny fiainanao dia manampy olona tahaka n'izao natao taminao zao. Dia nanaika tampitiavana tokoa ilay ramatoa tao anatin'izay fa vonina ny anatanteraka n'izany izy. Rehefa tonga tao an-trano dia notantarainy ngam-pastora tamin'ny vadiny zany. Dia miasa saina mafy ozy izy. Ahoana zany ny ataontsika ankehitriny manoloana ny fandoavana ny saram-pianaran-janantsika io. Dia nandray valiny tamin'ny mpifaliana izy satria hoy ny nambarany ramatoa vadiny taminy. Hanome izay ilaitsika Andriamanitra. Averiko hanome izay ilaitsika Andriamanitra. Folakandron'io fotoana io rehefa nisava tao anatin'ny boaty fitoerany taratasy tonga ity pastora ity dia nahita valopy anankiray izay nisy taratasim-bola tao anatiny. Rehefa nosokafany izany taratasim-bola izany dia nokotiana ny vola tao anatiny dia tena ilay totalim-bola izay handoavana ny saram-pianaran-janany no voasoratra tao anatin'izany taratasim-bola izany. Teo dia velom-pisaorana an'Andriamanitra ity pastora ity. Tsapa tokoa ry rahalahy sy anabavy malalisana fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia miahantsika mihoatra noho ny fiahintsika ny zanantsika izany. Ny Baiboly dia manome antokany amin'izany fa Andriamanitra dia manao mihoatra izay no heverintsika mihitsy ho an'ny fiainantsika indrindra aza. Satria manome toky izy fa tsy ho diso sakafo hohanina zany isika. Ao amin'ny Isaia 3:5-40 rehefa vakianao zany ao tokantranonao ao dia ho hitanao fa zany no toko men'Andriamanitra fa ny olona izay manao soa ny hafa dia tsy ho diso ho amin'izany sakafo hohanina izany mihitsiny. Mario kely ilay teny tamin'ilay vavaka izay nampianarin'ny tompo manao hoe omeo ho anay anio izay anina sahaza ho anay. Jerevy tsara ilay teny hoe anay ato amin'ity andininy ity. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Azavain'i Jesosy ao anatin'izany fa tsy tokony angataka ho an'ny tenantsika fotsiny isika fa ho an'ny manodidina antsika ihany koa. Raha ny marina ara zany dia manambara mazava ny Baiboly fa tokony ho tiany hafa tahaka ny tenantsika isika. Ry havana, ilaina ny manao soa amin'ny hafa. Ilaina ny mivavaka ho an'ny hafa. Ny Baiboly dia milaza an'izao teny izao. Mifampitondra azy izay mavesatra ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Izany nataon'ireo mpianatra tamin'ny taonjato voalohany. Ny ray fosaina izy ireo tamin'izay rehetra nataony. Ry havana, izany ihany koa no tokony ho ambolentsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Indrindra ao anatin'ny fiafaran'ny tantarany'ity tany ity dia miantso ny kristianina izy mba hamboly ho fiainany izany tenin'Andriamanitra izany. Manampy ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa.
miray fosaina manoana sy mikarakara ny hafa izany. Ho ny fanambarana boky anankiray enonareo ny fanoharana ao amin'ny takilaka fa 5:10 sy 6:10 dia izao no fanambarana voambarao hovakiana amintsika. Tsy tokony ho fangatahana feny fitiavana ny fivavahantsika ka hifantoka amin'ny tombontsoa ho antsika fotsiny. Tokony hangataka isika mba azahoantsika manome. Ny foto-kevitry ny fiainan'i Kristy no tsy maintsy ho foto-kevitry ny fiainantsika. Tokony hangataka fitahiana avy amin'Andriamanitra isika mba azahoantsika mampita izany amin'ny hafa. Tsy voatana ny fahazomandray raha tsy mizara. Tsy azontsika atao ny mitohy mandray harena avy any an-danitra raha tsy mampita izany amin'ireo manodidina antsika isika. Mazava tsara zany fa ny fiazonana, ny fitahiana arotsaky ny lanitra ho amintsika dia ny fizarantsika an'izany ho an'ny hafa. Andeha rery rahalahy sy anabavy malala isany, andeha amboly an'izany toetra izany isika ka mba ho zary fiainantsika ny manampy ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa, mikatsaka izay asoa ny hafa izany. Mario tsara ny fanambarana izay natao teo fa tsy miresaka momba ny anina rampitso ny vavaka nampianarin'ny tompo fa ny anio ihany. Tsy afaka hanangona mana afa-tsy izay sahaza ho an'ny ao anatin'ny ray andro ihany ny zanak'Israely isan'andro. Tsy tian'Andriamanitra hanany amin'ny ampitso isika ary tsy tokony hanany ampitso izany. Ho an'ny anio no angatao ho amin'ny tompo ary mba aza mangataka ho amin'ny fitiavan-tena fa mangatà mba hahafahanao hanampy ny hafa izany, izara ho an'ny hafa izany. Ry rahalahy sy anabavy malala isany, katsao izay hanampiana ny hafa. Tokony hanapirofo ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanampiana ny manodidina antsika isika aloha amin'ny mampianatra Kristy antsika. Izay vao mitory ny filazantsara. Ankehitriny zany dia mazava ny lalatsaina izay tokony hiainana eo anivon'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Ambolena ho fiainantsika ny toetra ny Kristy izay miahy ny hafa, mitia ny hafa, mikarakara ny hafa, mitady izay asoa ny hafa. Tsarovy tsara ry rahalahy sy anabavy malala isany fa amin'ny andro farany dia tsy anontany ianao Jesosy raha nakany am-piangonana ianao na nanao zavatra tsara hafa ianao na marina aza fa tsy tokony hanadino ny fiarahantsika miangona isika. Izao kosa no lazainy ny tanjaka nona ary nangetaeta ny fomba hanehoantsika ny fitiavana tamin'ny manodidina antsika tsiraray avy dia naneho marina ny fitiavana an'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy hoe nitanjaka sinoana ary nangetaeta. Fa inona no nataontsika? No tafitsika ve izy? Nomentsika hanina ve izy? Nampisotrotsika rano ve izy? Izany no fanontaniana mipetraka amiko so aminao. Ankehitriny ary miantso anao Andriamanitra hivavaka ho an'ny mpifanolo-bodirindrina amintsika tsiraray avy, aneho fitiavana aminy ary ho fitahiana ho an'ny manodidina anao ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ny andrandraina zany ao aorianan'izao 10 androm-bavaka izao izay iarahantsika mitolona-bavaka dia ho tanteraka aminao zany hoe fambolena izany toetra feny fiainana ao amin'ny Kristy izany. Ka dia ho kristianina manampy ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa ary manao soa ho an'ny hafa isika tsiraray avy. Andriamanitra ny tahantsika, Andriamanitra ny hampitoetra ny fiadanany ho aminao ary mba ho fiadanana ho an'ny hafa ihany koa ny fisianao. Andriamanitra ny tahantsika. Amen. Ndeha hivavaka isika ho amin'izany lohahevitra izany. Anondrika ny lohasika hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay, tsara sy masina izay any an-danitra, misaotra anao izay nampahatsiahanay tamin'ity anio ity, fa nomenao andraikitra lehibe izahay ny mba aneho ny toetranao amin'izay rehetra mifanerasera aminay, amin'izay rehetra mifampikasoka aminay. Nasehonao teo fa toetra tokony volena maha-kristianina anay izany, mba ho zary fiainanay ny fiainana ao aminao Kristy izay nitady izay asoa ny hafa,
nanao izay aso ny hafa ary nanome izay tsara indrindra ho an'ny hafa izany. Inga ny Andriamanitro, raha nandalo n'izao loha hevitra izao zahay, dia mba ho tanteraka aminay tsirairay avy eny izany. Amindra foanay ianao tamin'ny lasa rehetra ny amin'ny atsirambina nataonay, fa amin'izao sisa izao kosa dia irinay mba ho fanehoana ny fiainanao ny fiainanay. Ka tsy izay intsony ny hita fa ianao Kristy no hita eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Hitany isa-tokantrano ianao, hitany isam-batan'olona, ka mba ho fitahiana tokoa ane izahay amin'izao andro farany izay andrandranay tsy ho ela ny fiverenanao. Ny voninahitra ny eo anao Andriamanitra tomponay hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Misaotra ray malalo. Amen.